mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falamiarabantsika riavana tratra ity zoma fa efatry ny volana aogositra ity ny voalahatry ny sampanazako lahady fobe ho mofinainao antsika dia ny Filemona andininy faefatra ka hatramin'ny andininy fahafito. Filemona andininy faefatra ka hatramin'ny fahafito vakiana anaran'i Jesosy andriavako. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva raha mahatsiaro anao amin'ny fivavahako satria reko ny fitiavanao sy ny finoanao izay ananao an'i Jesosy Tompo sy ho an'ny olona masina rehetra mba hiasa mafy ho an'i Kristy ny fiombonana avy amin'ny finoanao amin'ny farana tsara ny zavatra rehetra izay ao anatinareo. Fa manana fifaliana sy fionoana amin'ny fitiavanao aho satria efa nivelomelominao ny fon'ny olona masina ry rahalahy. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miverina matetika amin'ity andininy eto am-pianarana antsika ity rehefa malala ny hoe fitiavanao sy ny finoanao. Ny finoanao miverina intelo, inefatra aza, ary ny fitiavanao miverina tahak'izany koa indroa. Zany hoe amin'ity andininy vitsivitsy dia saika miverimberina manome toerana ny mahazava-dehibe ny fitiavana sy ny finoana Paoly raha miresaka amin'ny Filemona. Filemona moa dia taizan'i Paoly ara-panahy izay nangatahany Paoly mba hamela ny heloky Onesimosy satria Onesimosy dia andevy nandositra ka ambarany amin'ny andininy fahafolo hoe nateraka teto amin'ny fifatorako Onesimosy. Onesimosy dia andevy nandositra izay tokony ho finoana satria tsy azo atao ny andevy mandositra. Dia niova fo Onesimosy noho ny fifanenany tamin'i Paoly dia tia amerina ny Onesimosy ao amin'ny Filemona indray Paoly dia mifona ho azy ary dia nanoratra ity taratasy ity. Ary dia ao anatin'izany no iverimberena ilay teo hoe finoana sy fitiavana. Fa izay tsapa amin'ny andininy vitsivitsy ireo ampianarana ity dia ny hoe mampisaotra an'Andriamanitra ny finoana sy ny fitiavan'ny hafa. Zany hoe Paoly eto dia misaotra an'Andriamanitra noho ny amin'ny finoana sy ny fitiavana ao anatin'ny Filemona. Faly Paoly mahita ny finoany Filemona sy ny fitiavan'ny Filemona. Tsy dia tena mety ho mahazatra loatra mantsy ry havako ny hoe mampisaotra an'Andriamanitra ny mahita olona mitombo finoana na mitombo fitiavana n'Andriamanitra. Mety tsy dia tena mahazatra satria mety ho mahazatra ny olona rehefa tena mahita ohatra hoe olona mitombo amin'ny lafiny ara-materialy, ohatra hoe mahazo fitombona amin'ny asa ohatra na amin'ny vola miditra na mahazavatra tsara, trano tsara, na fiarakodia tsara na fitombom-piainany. Dia matetika amin'ireny mihitsy ary no tenenao hoe fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao ary indraindray aza dia amin'izay lafin'izay ihany no tenentenena ny olona ny hoe fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao Tsika manao hoe matetika fahita andavanandro dia ilay hoe ilay zavatra hita maso sy amin'ilay fiainana iny no tena miteraka fifaliana ny fahitana olona mitombo amin'ireny lafin'ireny, mitombo amin'ny fahalalahana, mitombo amin'ny voninahitra, mitombo amin'ny fananana, mitombo amin'ny fahasalamana sy ny tahaka izany. Fa tsy dia tena matetika loatra ny hoe mahita kristianina na mahita olona mazava ho azy misaotra an'Andriamanitra amin'ny fomba mataontsika hoe mihezinezina tahaka ny ataon'ny Paoly eto misaotra an'Andriamanitra noho ny finoany Onesimosy sy ny fitiavany Onesimosy. Raha misy zany rehefa malala tian'ny Paoly ho ao an-tsaintsika dia ny hoe tokony misaotra an'Andriamanitra isika rehefa mahita olona mitombo finoana sy mitombo fitiavana. Tokony hitondra fifaliana ho antsika ny mahita olona mitombo finoana sy mitombo fitiavana. Fifaliana ho antsika ny mahita olona misondrotra mazava ho azy. Tsika dia faly rehefa tsika kristianina dia faly sika mahita ny fisondrotan'ny olona amin'ny ara-pahalalana,
miaraha mifaly am'izay mifaly tsika mahita ny fisondrotan'ny olona amin'ny farim-piainana, faly tsika rehefa mba mahita ny fisondrotan'ny olona amin'ny amy voninahitra tsy maninona mety hitrango zany, de tokony ho fifaliana ho an'ny mpino zany. Hafahafa be indray raha ohatra ka hoe mpino ka tsy mahita fifaliana am'izay fisondrotan'ny hafa de tsy de tena azo lazaina hoe maro-toerana loatra ny finoana, fa tokony ho toetra mandeha ho azy ao anatintsika ateraky ny fanahy fanahy masina atao anatintsika ny fiarahana mifaly amin'ny olona mahita fisondrotana nanomen'Andriamanitra fisondrotana amin'ny lafim-piainana andavanandro. Fa raha misy tokony hisoratsika mafy an'Andriamanitra ihany koa anefa mihoatra lavitra noho zany dia ny fahatsapatsika hoe misondrotra na mitombo finoana na mitombo fitiavana ny olona anankiray. Ny sarotra de ny hoe ahoana ary no ahafantarana hoe mitombo fitiavana na mitombo finoana ny olona anankiray ka isaorana an'Andriamanitra. Raha mamaky tsara ny taratasy ho an'ny Filemontsika dia omeny Paoly tari-dalana hoe ireto no marika ahafantaranao fa mitombo finoana lay olona na mitombo fitiavana lay olona arak'izany. Voalohany indrindra de hita taty tsy misaraka mihitsy amin'ny tantaran'ny Filemona sy Onesimosy ary Paoly. Izy telo mirahalana, izy telo mianakireo no voaresaka ao anatin'ity taratasy fohy zay toko anankiray ity monja ny fifandraisany izy telo mianakireo. Dia amin'ny fifandraisany izy telo mianakireo no ahatakarahantsika ny hoe ahoana moa ny olona mitombo finoana sy mitombo fitiavana ka tokony hisaorana an'Andriamanitra. Voalohany indrindra de izao manomboka eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny Filemona zay mifandray tamin'ny Paoly sy Filemona zay mifandray tamin'ny Onesimosy io. Voalohany de zao ny olona mitombo finoana sy mitombo fitiavana tahaka ny Filemona de olona afaka mamela heloka izy. Afaka mamela heloka izy. Paoly eto angataka famelan-keloka ho an'ny Onesimosy. Ary dia mitodika amin'ny Filemona izy miteny hoe avelao ny elony. Milohan'ny tanysan'ny Paoly ny Tsipriany mihitsy momba an'izay fangatahana atao amin'ny Filemona zay amin'ny 1:20 noho ny fahatokiako fa anaiky ianao no anoratako aminao. Paoly zany eto de resy lahatra fa anaiky Filemona. Dia anaiky amela no Onesimosy. No zany de ny famantarana voalohany fa mitombo finoana ny olona anankiray sy mitombo fitiavana ny olona anankiray de zao izy mahay mamela izay mety ho tsy azo avela mihitsy aza. Satria ratsy ny nataony Onesimosy zavatra tsy fanao zany tamin'ny vanim-potoanan'ny Antikité satria ny andefy tamin'izany fotoana zany de vidiana lafo. Arena tamin'izany fotoana zany, arena izy satria sanatrian'izany ireny toy ny milina miasa, anetsa mampandeha ny toe-karena. Kanefa dia nandositra Onesimosy. Nandositra Onesimosy ary alaka volantsika tareo manao hoe tokony ho fahafatesana nakapoka mandrivorivo na zavatra tahaka izany ny sazy miandry an'izany hoe andevo nandositra izany. Satria izy de tahaky ny fananany olona vanim-potoanan'ny Antikité motsika zao efa zavatra hafa mihitsy fa miresaka an'izany tsika mba ahatakarahantsika ny haben'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary dia io Onesimosy fa nandositra toy ny nangalatra zany Onesimosy satria novidiny Filemona lafo izy nefa izy nandeha nienjy ary tonga tany amin'ny Paoly mihitsy aza. Ary dia eo zany i Paoly no nangataka famelana ho an'ny Onesimosy amin'ny Filemona. Famelana zay mety heverina hoe mafy tsy azo avela mihitsy. Tsy fantatro aminao hoe rehefa miresaka amin'ny olona anankiray ianao hoe inona reny zavatra tena tsy azonao avela mihitsy. Misy ny olona mantsy tsy manana ny fetrany misy ny tena zavatra ohatran'izao kosa aloha ny tena tsy tena mafy amiko mamela azy. Ny zavatra ohatr'izao tena tsy vitako mihitsy raha atao an'izao. Zavatra ohatr'izao tena tsy zakako mihitsy, manana an'izay avokoa tsika rehetra. Saingy ny ahafahantsika mihoatra an'izay, ny ahafahantsika misongona an'izay toe-javatra zay de zao ao amin'ny tompo ihany. Ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ihany ary ao amin'ny finoanan'i Jesoa ihany. Zay ny mahatonga ny hoe ny olona mahay mamela ny ahafantaranao fa ny tombo finoana sy ny tombo fitiavana an'Andriamanitra anao de zao nahay namela. Nahay namela izay
mety ho fetranao mihitsy aza hoe atretsy tsy vitako taloha za mbola tsy nanana an' Jesoa de tsy vitako mihitsy zany fa zao kosa efa nanana an' Jesoa de zao vitako zany vitako ny mamela. Le afaka malala hotsika manao hoe tokony hisaotra an'Andriamanitra isika rehefa misy olona mitombo finoana tsapanao mitombo finoana tsapanao mitombo fitiavana miresaka aminao namanao fanakalo hevitra aminao de tsapanao omen'Andriamanitra karazana ataotsika hoe maridrefy tahaka ny famelana de tokony hitombo finoana. Ozy manao hoe rehefa miresaka amin'ny olona anankiray anao zaka misy olona mitsolo vavolombelona aminao miteny hoe za efa tsy tezitra amin'ntsony efa afaka ny alaheloko taloha zany efa tsy zantsony aho zao efa navelako le izy am'izay fotoan'zay de tokony hisaotra an'Andriamanitra ianao satria nitombo finoana io olona io satria nitombo fitiavany olona io amin'ny fotoana resahany aminao ka tena manao hoe taloha za tezitra be tamin'iny olona iny na taloha za tezitra be tamina zavatra ohatr'zao taloha tsy mifandray taloha tsy vitako zany fa zao efa afadiniko zany efa tsy meritreritra zantsony aho efa navelako zany efa lasa zany de am'izay fotoan'zay misaoran'Andriamanitra tsy lay hoe tsy le zavatra teneny ihany isaoran'Andriamanitra fa izy nitombo finoana mihitsy misaotranao Andriamanitra fa nitombo finoana sy nitombo fitiavany ty olo ty fanahy namela. Fa ny faharoa zay hitanao am'ty andininy ty amy tantarany Filemona ihany ko ny maridrefy ahafantarana hoe mitombo finoana sy mitombo fitiavana lay olona de izao miaino koa izy miaino ny torohevitry Paoly izy miaino ny torohevitry ny ray aman-dreny izy miaino anatra izy isan'ny ataotsika hoe sarotsarotra am'izao andro ankehitriny zao zany hoe miaino anatra zany noho ny fifandraisan'ny olona ho samy mitovitovy daholo. Tamin'ny andro taloha rehefa mananatra ny ray aman-dreny de miantso de mametraka ny zanaka de miteny hoe de mananatra de anarana misy fotoana zany tena hoe fotoana manokana tena fananarana mihitsy tahaka ny toroteny any am-piangonana fa ao anatin'ny fiainam-pianakaviana de misy fotoana fananarana tena fanaon'ny Ntaolo io ary fanaon'ny malagasy tany aloha zao any tsy de tena fanao loatra lay hoe tsy de tena mahazatra ny hoe mipetraka ao amina fivoriam-pianakaviana de mipetraka eo daholo ny rekizy mitovitovy fotoana dia misy ray aman-dreny anankiray fidiana mba hananatra tsy amy lafiny hoe moralina loatra fa hananatra ohatra hoe momba ny tanindrazana hananatra momba ny fahadiovana hananatra momba ny fifandraisan'ny ray aman-dreny hananatra momba ny fifandraisan'ny zanaka samy zanaka sy ny sisa rehetra de misy ray aman-dreny zay mananatra amin'ny fomba ataotsika hoe azahoany ny tanora na azahoany ny ankizy aza ary ohatra ka misy diso aza de atsona manokana ndraiky io iny de anarina mankiny tsy de tena matetika fahita itsony zay fa noho ny antony hoe velively sotoavina sa efa tsy de manao an'izay ny ray aman-dreny fa matetika ny ray aman-dreny rehefa mananana dia rehefa misy zavatra mitranga ohatra hoe misy adisoana atao de zay vao mananatra na rehefa misy adisoana atao zay vao miteny tsy de zay loatra ny fomba Ntaolo fa ny fomba Ntaolo dia milony efa adisoana no efa mananatra izy milony le fitrangan-javatra de efa miteny izy no zany de tsotra be ny fijerin'ny Paoly azy Paoly de mananatra de mananatra ny Filemona eto melony ny atongavany Onesimosi any amin'ny Filemona ary dia iaino anatra i Paoly manao hoe mino aza fa fantatra fa anao mihoatra noho zay lazaiko aza ianao mino Paoly fa iaino anatra iaino torohevitra i Filemona ny olona manana finiavana iaino ny olona manana finiavana iaino sy amakafaka andinika de zao tena mariky ny fitomboana fitiavana sy fitomboana finoana. Raha misy olona anankiray miresaka aminao miteny hoe taloha tsy vitako miaino na miresaka aminy ako tsy vitako ny miaino azy fisaka be miaino azy fa ndrandray lava loatra ndrandray sorena be miaino azy fa zao manam-potoana iainona azy kosa vitako ny miaino azy zao ary vitako maharitra mihitsy miaino reafako ny fiainona anatra dia anankiray am'izay maridrefy ahafantarana hoe mitombo ny fitiavana ary mitombo ny finoana ary io no mahatonga ny hoe rehefa miankina ny olona ny aleny am-piangonana mazava ho azy de fiainona zay ny voalohany indrindra fiainona ny tenin'Andriamanitra firesahana amin'Andriamanitra ka rehefa mahita olona
ohatra hoe tsy miangona ianao na tsy tena zoto miangona ianao fa mazoto miangona izy ankehitriny dia taratry ny fitombonina ny fiainona zay arak'izany dia taratry ny fitombona finoana sy fitiavana de mampisaotra an'Andriamanitra. Hotsika manao hoe maridrefy anankiray faharoa ahafantarana hoe ity olo ity de nitombo teo amin'ny finoana, ty olo ity de nitombo fitiavana ka tokony isaorana an'Andriamanitra manokana de ny fananany fandavatena iaino ny tenin'Andriamanitra, fananany fotoana iainona ny hafa, fananany fotoana isokafana sy iainona anatra sy torevitra maro samihafa. Fa rehefa ny olona no tsy miaino anatra mihitsy de taratry ny fiainan'ny fitiavany sy ny finoana zay. Rehefa ny olona ny tsy mandray na inona intsony, tsy afaka miaino, tsy afaka miresaka de zao taratry ny fiainan'ny fitiavana sy ny finoana zay. Hitantsika taran'ny Filemona sy Paoly raha teo zany. Ary ny fahatelo farany zay hita eo amin'ny tantaran'ny Filemona sy Paoly eo anelan'zay moa Onesimosy dia ny marika fahatelo hamantarana hoe mitombo ny finoana sady mitombo ny fitiavana de izao raha teo koa ny fahavoizana. Eto dia tsy maintsy zany ahafoy ny trosany rehetra amin'ny Onesimosy zany Filemona. Tsy maintsy ahafoy izy. Hitantsika amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo ny andininy fa fito ambin'ny folo dia izy manao hoe koa raha ataonao ho namanao de raisy toa izy. Onesimosy ho raisina mitovy amin'ny Paoly. Inona dikan'izany? Tsy ho mpitrosa tsony zany Onesimosy eo. De izy manao hoe izaho Paoly manoratra zany amin'ny tanako, izaho no andoha izany, nefa tsy lazaiko aminao fa mitrosa ny tenanao amiko aza ianao. Zany hoe eto zany Paoly de te hitaona any Filemona mba ahafoy. Hoy Paoly manao hoe mitrosa aminao fa zao raha ny tena marina nge anao no mitrosa amiko e. Za nge manana trosa aminao e. Hoy izy manao hoe za nandoha azy Paoly fa izao tsoroko aminao fa ianao no mitrosa amiko. Rehefa tena tsorona de izy manao hoe ianao Filemona no mitrosa amiko. Rehefa tena atao nikady rehetra de ianao no mitrosa amiko. Ary de izay toetsainy zay no tiany Paoly ho ao an-tsain'ny Filemona hoe ny marika hamantarana fa mitombo finoana ny olona anankiray, marika hamantarana fa mitombo fitiavana ny olona anankiray de zao manana ilay toetsainy fahafoizana izy. Zay no ary anankiray fantaranao hoe mitombo ve ny finoan'ny fiangonana, mitombo ve ny finoan'ny kristianina ao anatin'ny fiangonana de zao mitombo ny fahafoizana. Fa raha ohatra ka tsapanao hoe tsy mahafoy mihitsy mpiangona, tsy mahafoy mihitsy ny fiangonana, dia azo lazaina hoe tsy mitombo zany ny finoana, tsy mitombo zany ny fitiavana. Zany hoe ny fahafoizana de vokatra, conséquence ny fitombon'ny finoana sy ny fitombon'ny fitiavana. De misaotra an'Andriamanitra arak'izany isika. Misaotra an'Andriamanitra tsika tsy noho ny fitombon'ny fahafoizana, fa misaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fitombon'ny finoana sy ny fitiavana. Andriamanitra rehefa mahafoy ny kristianina de indraindray ilay toetra mahafoy ny voalohany isaorantsika an'Andriamanitra. Zava-dehibe no zay tsy adikevitra. Fa lay tena niteraka an'ilay toetra mahafoy ny tena tiany Paoly ho zava-dehibe de fitombon'lay finoana sy ny fitombon'lay fitiavana. Zay ny tena zava-dehibe. Ny aterak'izay isaoran'Andriamanitra ihany. Fa tsy tokony ho androana de lay loharano no niteraka lay fahafoizana. Inona niteraka lay fahafoizana? Fitombon'ny finoana sy ny fitombon'ny fitiavana. Ravako malala amin'ity mofinaina izay voalahatra ity ara de te hitaonantsika ny soatra masina manao hoe mba mahaiza misaotra an'Andriamanitra, aoka hisaotra an'Andriamanitra rehefa mahita mpiara-miasa, namana, mpiarabelona, fiangonana ka tsapanao hoe mitombo ny finoany.
mitombo ny fitiavany, mitombo ny finoany sy ny fitiavany tsy amin'ny hoe fitondrantenany ihany zay azo tsapahitanana na amin'ny fijoroany vavolombelona ihany zay lazainy fa izao koa amin'ny maridrefy zay hita mivaingana mihitsy amin'ny asany isan'andro. Mahaiza misaotra reafako malala amin'ny fahasoavana zay hitanao amin'ny namanao. Misaoran'Andriamanitra ianao fanomen'Andriamanitra fahasoavana, fa misaoran'Andriamanitra koa rehefa tojo fahasoavana ny namanao, rehefa tojo fahasoavana ny mpiarabelona aminao, ary anankiray am'izay saoranao an'Andriamanitra ny fitombon'ny namanao finoana sy fitiavana, ary mahatonga azy miavao isan'andro amin'ny fanompona, miavao isan'andro amin'ny fanontena, miavao isan'andro amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Vavakisika tompo eo misaotranao zahay fa mandrakariva tokoa zahay de mahita eo amin'ny namanay eo amin'ny mpiarabelona aminay fa mitombo fitiavana sy mitombo finoana izy ireny, mitombo fitiavana sy mitombo finoana izy ireny satria ny asa amin'ny fanahinao masina de manjaka sy mitoetra betsaka ao am-pony. Mivavaka zay tompo andro namanay zay tsapanay amin'ny fifaneraseranay aminay fa tonga mahay mamely izy ireny, tonga mahafoy izy ireny, tonga mazoto miaino ny teninao, tonga mazoto miangona, tonga mazoto miaino ny fifananahana maro samihafa anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. De misaotra tompo fa tsapanay ho mitombo ny finoany namanay, de ampahirezo koa zay tompo mba andeha hatrany araka ny sitraponao, de irizo ny fanoloran-tenany ao masina mandrakariva ao anatin'izao zao tontolo zao feno faharatsiana izao, de tehirizo zay ho masina mandrakariva tahaka anao Andriamanitra masina. Dia amindreo fo ny tanindrazanay, amindreo fo ny firenenay, amindreo fo i Madagasikara tompo, ao anatin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena noho ny fahantrana ny fahasahiranana miseho amin'ny endrika maro samihafa zao, de manampy anao ny firenenay. De mivavaka zay tompo an'ny fiangonana FJKM zay miatrika ny 550 taona atoato, de ianao Andriamanitra no ametrahana izay fandamina maro samihafa atao tompo. De anao ny dera sy ny lazary ny voninahitra fampitoera aminay Jesoa ny fifalianao. Amen.